miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Ny olona maimay sy mpitady famantarana no tena mora voafitaka eo amin'ny fiainana. Izay indray ravana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny Baiboly ravana dia tena mampianatra zavatra maro be ao antsika mihitsy raha itsika no mitrandraka azy. Ohatra fotsiny izao ny tantara voasoratra any amin'ny Luka 9:5 manomboka amin'ny 5 dia miresaka ny andravanan'i Jerosalema, ao anatin' izany ny tempoly sy ny avian'i Jesosy indray. Dia nisy olona nilaza amin'ny 5 tamin'i Jesosy hoe tena jerevao ity tempoly ity, jereo ny hatsarany, ny rafitra sy ny zavatra rehetrarehetra ao anatiny, ilay fanatitra sy ny ohatran'izany. Dia Jesosy amin'ny 9 hoe ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro ka tsy havela izy vato hifanongo eto ka tsy ho ravana. Izany hoe nambaran'i Jesosy fa ho ravana, ho potehana io tempoly izay lehibe heverinareo fa hoe zavatra sy tsara hitan'ny masonareo io. Dia ny zavatra tonga dia navalin'ny mpianatra vokatrizay dia izao amin'ny 7 ary izy ireo nanontany azy hoe mpampianatra raha oviana no avy izany ary inona no famantarana rehefa tonga izany. Izay ilay nambarako hoe fahamaimazana, raha oviana no avy izany. Izay ilay nambarako hoe fitadiavana famantarana. Inona no famantarana? Izany no tonga dia zavatra nanesika azy ireo hanontaniana an' Jesosy Kristy. Dia jereo tsara ny valitenin'i Jesosy Kristy ozy amin'ny 9:9 ary hoy izy mitandrema fandrao ho voafitaka ianareo fa maro no avy amin'ny anarako sady anao hoe izao no izy ary koa efa akaiky ny andro koa aza manaraka azy. Rehefa tena jerevantsika tsara ilay valitenin'i Jesosy Kristy dia ohatrany hoe tsy tonga izy dia namaly ny fanontanian'ireto olona reto fa ny zavatra voalohany indrindra tonga dia nambarina ireo dia fampitandremana hoe izany zavatra teneninareo izany tena mitandrema ianareo. Tsy voatery tonga dia ratsy avy hatrany akory le hoe te hamantatra hoe roviana le izy sy ny te halala hoe inona avy ny famantarana, fa tonga dia nampitandrina ny tompo satria tena ho mora voafitaka ianareo izy noho izay fahamaimaizana sy noho izay fitiavanareo ahita famantarana samihafa izay, satria izy tokoa ny olona hitsangana. Ary dia ireo olona ireo hiezaka hanomenareo ny valin'izany fanontaniana izay tadiavinareo izany ary dia amin'izay fotoana izay raha tsy mitandrina ianareo dia voafitaka dia hanaraka an'ireny olona ireny. Ary io zavatra io rehefa tena diniantsika amin'ny fiainana dia tena marina mihitsy ry havana, satria dia tena zany mihitsy ny olona maimay sy mpitaditady famantarana io dia tonga dia mora voafitaka foana mihitsy. Ohatra fotsiny izao hoe raha hividy trano ianao na hividy tany na hividy fiara dia misy olona dia maimay tsy mandinika tsara fa tonga dia lasa zao ary amin'izay fahamaimazanao izay dia ambakambakain'ny olona fotsiny ianao. Na ihany koa hoe misy olona maika mihitsy andeha hipetraka ty ampitan-dranomasina na hianatra ty ampitan-dranomasina na hiasa ty ampitan-dranomasina dia izay fahamaimazanao izay no mahatonga antsika mandrakariva tratran'ireny escroquerie ireny. Dia voafitaka very vola fotsiny fitapitahan'ny olona hoe manao visa izay mikarakara an'izao izay alefaso ny vola otrao dia satria ianao maika hanao an'ilay izy, maika hatanteraka an'ilay izy dia voafitaka ianao. Mora voafitaka ianao anatin'izay ka mila mitandrina. Izay zany ny ambaran'i Jesosy eto raha ohatra hoe raisintsika izany ilay lesona avy amin'io tantara io. Dia ohatran'izany koa ny sasany hoe amin'ny fanambadiana maimay fotsiny fa tsy tena misy fandiniana lalina ilay olona izay eo anatrehanao ka na dia ray volana aza ny fakahita tonga dia efa raso izao andeha hisoratra. Dia izay ilay mahamora voafitaka anao satria tsy fantatra ao akory ilay olona izay miaraka aminao io. Ary izany ny olana indraindray te ho sitrana ilay olona tratran'ilay aretina dia ny ao aloha ilay fahamaimazana amin'ilay hoe te ho sitrana faran'izay aingana. Ambarantsika mihitsy hoe mainy entom-boanjo tratran'ilay aretina sy ilay fanaintainana angambany dia lasa amin'izay mandeha any amin'ireny karazan-javatra samihafa izay mety hoe te hamaly ianao ireny, te hanome vahaolana anao ireny satria hitany tsara mihitsy ilay fahalemenao amin'ilay fahamaimazanao. Reny ilay olona mpitady famantarana ireny, ary misy mahavita an'izao, ary misy manao ohatran'izao, ary misy olona mpitaiza ohatran'izao dia ohatrany hoe izay zavatra izay no tena zava-dehibe indrindra. Dia lasa izay ilay fahamaimazana izay ilay fizahavana famantarana izay tena mila hitandremana io ravana fa mahamora voafitaka io. Ary be dia be mihitsy ny olona mieritreritra hoe ity fitsaboana ity dia fitsaboana tena hoe akasitrahan'Andriamanitra nefa dia tena fitsaboana izay fanahy maloto no ao ambadiky ilay izy. Ary mety miteny mihitsy hoe mivavaha mihitsy fa mila vavaka mihitsy miaraka amin'izy io nefa dia tena mitanao mihitsy hoe misy zavatra ohatrany hoe tsy marina, misy zavatra ohatrany hoe ara-panahy mihitsy izany ao ambadiky ilay izy fa tsy resaka hoe fitsaboana tonga dia natoraly be fotsiny na ohatran'ireny ataon'ny dokotera ireny izy ka mila mitandrina antsika fa fanahiniza ny fanahy miasa ao ambadiky ilay izy fa
mora voafitaka ny olona raha vao maimay sy mpitady famantarana ohatran'izany. Zavatra efa mahazatra ny olona manko amin'izao fotoana izao dia le hoe tic-tac-toe zay ny malaza, zavatra tonga dia eo ny eo, zavatra tonga dia mivaingana zany fa tsy androny ny olona ntsony dia zay ny mahatonga hoe roviny zany ahoana zao maika hatateraka an'ilay izy. Be dia be ny olona ny tia hita fahagagana, zay le lindra, zay le famantarana. Anika tsy mifidy tsony fa rehefa fiangonana fotsiny ka manao fahagagana dia efa lazo zao. Niza manao fahagagana dia efa lazo zao. Hatrany amin'ny sampy hatraizareza dia mandehanana daholo tetezina daholo zay rehetra manao fahagagana rehetra satria tia hitan'izay fahagagana izay. Dia izay le mahamora voafitaka antsika satria tsy mandinika tsara sika ao anatin'ilay izy. Na ohatrany koa ny olona sasany tia anakarena, maimay tia anakarena dia voafitaka fitahany dia voly mihitsiny ho tafiditra amin'ireny karazana fikambanana miafina maloto rehetrarehetra reny. Dia lasa ianao mandeha makany dia miditra amin'ireny lodge, miditra amin'ireny réseau, miditra amin'ireny karazana zavatra isan-karazana izay maloto reny. Dia izay satria ianao maimay tia anakarena, tampoka vetivety tia alaza tampoka tia manam-pahefana vetivety eo dia izay ny tambiny izy. Voafitaka ianao dia lasa manaraka an'ilay zavatra anao fa tsy voatery amin'ny resaka ohatran'izany ihany fa misy ny olona sasany koa lasa manao an'ireny karazana toetra ratsy ireny izay ao ambaran'ny tanora hoe manao fiainana jombilo. Lasa miaraka amin'ireny olona antitra ireny satria tia maimay, le fahamaimaizana zany mahatonga ny olona hanaonao foana mihitsy ho votratra ny famanaran-diso isan-karazany mihitsy. Ary io tsy voatery hoe amin'ny zavatra ohatrany fa na aty amin'ny fiangonana aza. Be dia be ny olona ny maimay tia anakarena sy tia hanana arena dia mahafaly azy satria misy fiangonana sasany izay tena mampanantenana azy an'izany mihitsy isaky ny alahady anatin'ny toriteny. Ary dia indray mandeha moa nahita toriteny mihitsy dia mahavariana. So ny ambaran'ilay mpitoro to anatin'ilay toriteny hoe tsy mbola iza tozy izy mbola tsy nandray vola amina miliona amin'ny miliara ny tanany atsangano ry havana ozy izy. Dia manangana daholo koa ny ankabetsahany satria ho lasahirana daholo ny ankabetsahany olona hitanao anatin'ilay fiangonana. Dia izy hoe amin'ny herinandro ty ozy izy omeny ny tompo anao zany fa vitan'Andriamanitra ny mahameanao zany. Mioraka daholo ny ray fiangonana ny aleloha sy ny amenina tsy fakahitana intsony. Dia amin'ilay fiangonana rehefa misy zavatra mahafaly ny olona ohatran'izany dia lasa ilay olona manikeny eloheny manatitra rakitra kely ao anatin'ilay toriteny zany. Dia avy eo indray vity zay dia ozy indray ilay mpitoriteny izy eto mbola tsy nandeha katikatra reny le katikatra tsara be le tena angeza be reny mihitsy iza mbola tsy nandeha zany fa ho ataon'ny tompo aminao zany miorakoraka tsy mety vita indray ny rakitra kely ateriny ery aloha ery. Dia ohatran'izay mandrapatapitry ny toriteny akoatra ny rakitra izay efa naloha teo miakatra be mihitsy ny chiffre d'affaires n'ilay mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ilay izy. Ary rehefa tonga ny alahady afaka ray volana roa volana dia tsy miova mihitsy ny isan'ny tomobila eo amin'ny tokotanim-piangonanao fa 2-3 ihany ary ny tsara indrindra eo dia ny tomobila n'ilay pastera. Dia tsy tonga saina mihitsy ireo olona ireo hoe miova foana ny tomobila ny pastera, mihatsara foana ny katikatara ny pastera dia izahay tia miorakoraka eto foana ihany hoe hanakarena be ho tonga ohatran'izao ho tonga maimay te hanakarena dia voafitaka satria fitahan'ny olona fotsiny anatin'ny zavatra samy hafa ohatran'izany. Ry havana tongava sainitsika, tena tongava sainitsika fa io fahamaimaizana io no nahavoan'ny Abrahama sy Sara satria ohatrany hoe ela be zany le fahatongavan'ilay teny fikasana dia nidodosan'ny Sara ato hoe Abrahama hoe maninona moa tia ny Agara mpanampy vaviko fa aleo miaraka aminao io dia izay zanako zany fa zay zany le izy. Dia izay tena azony Ismaela ry zareo fa dia tena lasa olana be tsy ny fakahitana mihitsy vokatr'izay le fahamaimaizana izay tao anatin'ilay izy. Ary ny tenin'Andriamanitra ry havana dia mazava miandrasa ny Jehovah ianao. Miandrasa ny Jehovah ianao fa io fahamaimaizantsika io mahanimba zavatra io. Any amin'ny Salamy 7:7 raha maranako azy dia misy ilay tenin'Andriamanitra manao hoe mitombaina tsara ozy izy miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Na dia eo aza ny hoe ny fahamaimaizanao amin'ny zavatra nyteneniko to mety hoe tia hanakarena, tia hanambola, aleo miandry ny fandaminan'ny tompo sy ny fandaharan'ny tompo fa tsy handeha hanao fanarahana miafina ry ananina ry sy ary anana. Misy sasany tena na ny zanany mihitsy ary vonoina maty mihitsy ny zanany mba hahazahoana arena. Misy manao an'izany anie dia tena zava-doza zany ry havana. Na koa hoe te ho sitrana dia lasa mihitsy mandeha mivadika amin'Andriamanitra satria mahita hoe ary misy manao fahagagana haingana be dia mandeha tetezina daholo izao karazam-piangonana rehetra eo. Miandrasa ny tompo ianao, miandrasa ny famonjen'Andriamanitra ianao, mivavah dia makanisany amin'ny dokotera dia izay ihany.
dia apetra ao amin'ny tompony fiainanao fa tsy andeha ho tetezina daholo ty karazana fitsaboana rehetra dia avy eo amin'izay a tafiditra any amin'ireny karazana fitsaboana satanika reny ianao dia zay lasany eo ny fanahinao na koa hoe navonony eo ihany ary ianao dia avao dia zay lasany ihany ny fanahinao satria efa nivarotra ny fanahinao a tamin'io zavatra io ianao nanaiky an'io zavatra io ianao ka mila mitandrantsika androana dia tena tehiteny amintsika fa ny olona maimay ary ny olona mpitady famantarana sy te ahita ny fahagagana io no tena mora voafitaka ary be dehibe mihitsy ny olona voafitaka ny karazana fivavahana diso amin'izao fotoana izao satria mahita hoe ay ao amin'ny fiangonana io misy mpaminany lehibe mihitsy mahavita an'izao ohatra an'izao dia misy anie mampalahelo mihitsy tafiditra ao anatin'ilay izy tsy Jesosy Kristy intsony ny toriana fa le mpaminany amin'izay ny lasa ohatra hoe ino ny tena lehibe ino ny tena misandratra ino ny tena mahavita zavatra ino ny tena arahana zany fa Jesosy Kristy tiako natanteraka ao anatin'ilay izy dia avy eo dia ataony an'ity karazany zavatra rehetrarehetra ty ao ianao dia ohatran'ny hoe mety tokoa misy tokoa le zavatra taitaitra eo tokoa sana dia mahita le mirakla sy le famantarana samihafa dia zay roboka dia ozy Jesosy hoe mitandrema fa sao dia voafitaka nareo fa mety isy olona tokoa ho avy hanome anareo valin'izany zavatra tadiavinareo zany aza manaraka azy ozy izy fa fampianaran-diso mpaminany sandoka izy ary dia izay mbola misy zany hatramin'izao ravana ka dia ampitandremana antsika kristianina mitandrema sika ho an'Andriamanitra rirany voninahitra amen